tokana Andramatoa Voangy mampianana tamin'ny fomba ofisialy ny fotodrafitrasana vaozina tao amin'ny sampana gynécologie obstétrique tao amin'ny trano fiterana etsy amin'ny centre hospitalier de Soavinandriana. Notokana Andramatoa Rajonary mampianana Voangy tamin'ny fomba ofisialy ny fotodrafitrasana vaozina ao amin'ny sampana gynécologie obstétrique ao amin'ny trano fiterana ao amin'ny centre hospitalier any Soavinandriana na CNHSO. Netoan'ny vadiny folam-pirenena Andramatoa Rajonary mampianana ery avokoa ny asa fanamboarana rehetra araka ny fantatra nandritra ny fotoana. Tsy maintsy natao izany satria isika vehivavy no mantoky ny fampandrosoana ary tamin'izao asa vita izao ny fahavitriantsika. Amina renim-piainy karomany tenako dia natao lara-pahamehana ny fikarakarana ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza. Ary natoa totozy izao fanavaozana izao dia noho ny finiavan'ireo rahavavika izay niara-ny salay nanao izay tratry ny heliny noho ny fitiavana ireo mpiarabelona. Ny tombo kosa ny tahapahavitrian'ny mpiteraka vokatry ny asa fanatsarana araka ny nambarana Andramatoa Rajonary Son Pascal Jacques tale généralny CNHSO. Marana angamba ny tsara olazaina voalohany aloha hoe firy isan'ny fandrina amin'ny hôpitaly ty. Anisan'ny hôpitaly lehibe Madagasikara zany ny hôpitaly Soavinandriana misy dimanjato eo ny fandrina eto. Ny zavatra natao zany dia nanavozana toerana maromaro tao amin'ny hôpitaly. Fa misongadina androana dia nanavozana ny toeram-piterana maternité. Araky ny lazaina teo moa zany ao anatin'ny 3 volana taloha nanamboarana azy tany amin'ny raiky amin'ny 60 tany efatra amin'ny 60 isan'ny marary ao anatin'ny 3 volana mpiteraka. Nefa natao ny fanavozana vanim-potoana mitovy 3 volana ohatran'izay ihany koa 5 amby 300 miteraka. Hitantsika amin'izany fa nisy fisondrotany be le izy. Nanamarika ty fotoam-panokafany ty kosa ny fizarana mari-pakasitrahana ho andreo rehetra izay nitondra ny anjara birikiny tamin'ny asa fanamboarana ny sampana gynécologie obstétrique ao amin'ny trano fiterahana ao anivon'ny CNHSO.